tsy amboarina le texte zany satria contourner les textes mampalahelo be. Io zany parmi an'io zany fait constater stratégie stratégie zany misy refontina texte kanefa tsy texte faible ntsony no atao fa tsy maintsy texte fort zany. Iza no miélaborer texte tsy maintsy ny institution miélaborer an'izy io. Fa ny anjaran'ny mpanao gazety zany amin'izao fotoana izao satria nareo mpanao gazety koa any mety mahalala ny stratégie ny industrie. Ohatra hoe mety misy industrie ohatra hoe mpamokatra paraxysy gara mety manao asa soa izy ohatra. Zavatra tsy andraikitra mihitsy zany fanaovana asa soa zany satria ny antony izy mivarotra poizina. Fantatsika angamba zavatra mihitsy hoe poizina ho an'ny fahasalamana. Dia olona mivarotra poizina ve? Dia hoe hanao asa soa dia mety ve zany araka ny eritreritra na code de déontologie fosika fa tolérance. Zay zany sensibilisation tokony atao amin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Hitanareo zany mitady faiblesse-na lalàna ry zareo ampidiran'ny promotion tabahana. Azontsika tsara mihitsy zay mitady point faible, mitady fay zany, misy fay amin'ny fay amin'le loha mitsangana ampidirana ny produit zany. Fagatsisy ve ny publicité dia miaina ny consommation? Miaina be ny consommation. Ao anatin'ny stratégie ampianana consommation zany introduction de publicité, sensibilisation, fanovana paquet. Misy technique be be zany ampiasainy. Hatramin'ny adoption an'ilay fanovana paquet io nareo hoe manana ohatratry ahoana ny consommation zao sa tsy maintsy? Ny consommation amin'izao fotoana izao 19,3 an'ny tanora eo an'elalelan'ny 13 à 15 ans no efa ao anatin'ny fandriky ny paraxysy gara. 19% ny tanora zany hoe atao hoe apatonga dia partie ny tanora zany 13 à 15 ans efa mihinana mosady. Raha tsy misy tamin'io enquête io any natao raha tsy misy ny hetsika natao dia hiakatra 12 isan-jato io chiffre io. Oviny io chiffre io? Chiffre c'était en 2008. Dia amin'ny 2014 isy enquête zany contre enquête iverifena an'izy io. Ao ny hoe fanentanana zay raha nanao ONG le fanentanana dia ao ny hoe fanovana ny paquet io dia ao ny interdiction publicité promotion parrainage dia ao koa ny ataontsika hoe ady amin'ny varotra tsokosoko ohatra. Mbola ngeda be daholo zany rehetrarehetra zany. Dia saika anontaniako farany hoe inona hoe ampianana ny consommation satria matoa ampianana misy voka-dratsy. Inona ny tena hoe hatramin'izao zany tena voka-dratsy hoe tena misongadina be ateraka ny consommation ny papa. Amin'izao fotoana izao voka-dratsy ny olona hitatsika maty vokatry ny paraxysy gara dia olona efa nisoka n'io sigara io tao anatin'ny 10 taona lasa. Tsy eo ny vokatry ny fihinanana paraxysy gara fa afaka 10 taona anoany zany 10 taona vao miseho izy io. Amin'izao fotoana izao betsaka ny antsoina hoe BPCPO. Zany BPCPO zany aretin'ny taovam-pisefona. Rehefa miditra cinquantaine le olona foka sigara io olona io dia io le ohatran'ny rehare be le hoe koaky ny foka sigara nefa nefa hoe koaky ny foka sigara iny misepotra izy dia enao velona raha sahirana vao avelona iny nefa tsy maintsy maty ny olona tiana nasity. Dia ao anatin'izy io anatin'ny adiny seto sigara ny afio efa misy zany lalàna eto amintsika mandrara ny fifohana ny sigara io eny amin'ny ataontsika hoe toerana ifamezivezen'ny be sy ny maro Fa ohatra mbola tsy satria ny sanction faible be sanction administratif ambany dia ambany zany. Fanantena izy tokony isy lamande io, tokony isy pénalité io ohatra ny contravention rehetrarehetra. Tonga saina ihany ngamba izy raha ohatra ke sakony tratra foka sigara omena kanao 2 arivo. dia amin'ny lieu public io? Le public. Anarana C'est clair. Docteur Mampianina Rousseau zata. Mampianina Rousseau. Nina Rousseau, Jacques, directeur de l'Office national de lutte anti-tabac. Directeur? Office national de lutte anti-tabac. Office national.